Sixième arrondissement any amin'ny Ambohimanarina zany a dia rehefa avy eo a vao izarafary efa nisy kifafa sy sobiky moa nomenandry zareo a amin'izay zavatra izay dia misy koa zany a ho anna fikambanana mbola vehivavy izy a miaro a ho an'le vehivavy a zay tratra ny herisetra na mitsinja solenany vadiny zany zavatra misy eo fiarahamonina moa le izy a de tsy maintsy lazaina nindrzareo indray zany a de friperie zany no nangatahany zany a ho an'le mpikambana sy ho an'ny ankizy zareo moa milaza hoe hitatra satria reo ankizy zanak'ireo vehivavy reo a dia misy a lehilahy koa de mijerevany koa mianitarany amin'ny fikambanany zareo de misy koa zany a ny fikambanana atao hoe maro vahoaka ny azy zareo koa zany a vehivavy no hoe hozarainy zareo a fanao fifaliana isa-tokantrano dia misy koa fikambanana anankiray zany a zay tena tsy nanana ninina mihitsy izy fa ny HVM zany no nanampy azy a hatramin'ny voalohany zany de vondronana vehivavy maromaro izy de petakofea sy rary no nataony zareo voalohany indrindra de nomena azy zany a ny zavatra hiatombohana hiasa nany hoe matière première zany de nihitatra izy a de nanao cacapigeon izy a manao chips izy a manao gâteau izy amin'izao fotoana izao satria nenay ozy izy a izahay vehivavy a mba zay sam'izay no hiaraka amin'ny fotoana io fa tsy hoe tsy manadino a ny ankonanay fa hoe zareo niaraka zany a de nindry zareo a lambahoany a de fiarahana amin'ny sakafo a sy fialana etaeta zany a no nataony zareo de izy zany tsy vary zany menazy maraka tele teo a lambahoany a de nymety manana anaovana n'ilay fety ifalifanindry zareo zany a no menandry zareo.